sanandro mameno ny tontolo fasambarana le fitiavana omena ho azy feno kolokolo ifankaty iarady sika mandraky izay ifankaty iarady sika mandraky izay jatakalo omeko anao daholo zay rehetra tompoko jatakalo ianao na de maro aza olana niseo izay nanimba sy nandratra sofateanao izay tsy mbale nanome fitiavana tena fitiavana avy ao ampo ka ifankaty iarady isika mandraiky izay jatakalo omeko anao daholo zay rehetra tompoko jatakalo ianao jatakalo omeko anao daholo zay rehetra tompoko jatakalo ianao sotranao 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 zaho sotranao 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 zaho jatakalo omeko anao daholo zay rehetra tompoko jatakalo ianao jatakaloky anao jatakaloky anao mabeye tsy atakalo zay ny raha nanomboantsika azy teto zay ny raha tsika amizareo isa roa telo efatra mianada atao anatin'ny tarika moa zany nareo sa groupe tsy azo lazaina kaed tonga soa indray aloha tamin'ny fotoanany rahantsika mianada farany teto dia ny fampafantarana hoe nanahoana ny lalana ny zorana tato anatin'ity resaka muzika aty fa zao dia nanana tombony ihany koa isika tamin'ny fandaharana destination malagasy aleur angamba asitsika prestation live fa manana feoany izany ka ry zareo zany dia miarabanareo efatra mianada salama alors rahabentsika entso atao amin'ny claveriste zay moa le izy rentso ary entso rehefa antanina dia somary menamenatra fa rehefa ao ambadiko nyity zay hafa mihitsy ny zavatra tiahoana rentso salama tsara entso salama tsara kolona salama tsara ary chanson menjanahary tsisy micro ke chance fa dia manao coucou zany zay zay nareo no miaraka amin'ny ekipa ato anatin'ny fandaharana destination malagasy amin'izao fotoana izao zany hoe efatra nareo no tonga eto fa raha ny tena isanareo en totalité dia firy avy roeny zany ngamba valo 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 tsy matematika
ndao ikaeda mba tenenao anay hoe taiza ny mpifaniny ianareoreo dia taiza na fomba hoana nahafahana hoe nahazo an'izao ianao tsy manaiky an'le hoe groupe zany hoe tsy groupe zany nareo fa inona ny ilazananareo zany zahay tsy groupe zany fa teamako zareo zany hoe mety foana zay lasana team ankaedy misy anarana zay moa zay fa tsy teny aketo le izy ny fankahitana angamba dia tsotra be zay tsisy lien mihitsy na kely ary fa recruteko tsirairay tsy ponina tsirairay mihitsy zareo indrindra fa zareo miaraka amiko reto reo ohatry ny ahoana le fikafika na ny fomba nafahany kaeda hoe alao ientso ataoko claveriste atao anatin'ny team kaeda ny zavatra nijereko voalohany aloha dia ny hoe tanora zany hoe tanora mitovy amiko tsy hoe ratsy akory le miaraka amin'ny lehibe fa mety hoe tsy dia fandray loatra le tadibokanga fa afa ihany koa nefa miaraka amin'ny lehibe amin'ny resaka expérience sy ny sisa fa zay aloha tena nijereko hoe tanora mitovy amiko dia avy eo resaka hoe fahaizana sy ny ambony fa le izy indray ny tsy dia nisy hoe tena hoe exigence be nataoko e fa rehefa nijereko fotsiny dia mety aminah ty mety aminah fa tany anaty resaka feo zany no tena nijery dia inona babanao any kolona manokana ohatra zao tao anatin'izay lafin'ny feo zay maniny mitsomy amin'ny lafin'ny feo izy aloha voajerena fotsiny dia mampa tsy marina ve zany fasifasy zany fa nanao annonce tena marina dia nisy maro be zareo tao amin'ny page tao dia nasaiko nandefa ohatry ny karazana castina zany karazana castina ao anaty réseau sy ny sisa dia nenazy no hitako farany raha tsy diso izy no voaraiko farany indrindra dia izy no nahafapohanao farany farany fa hoe izy voalohany ary chance indray chance lien ihany koa non lien moa zany ohatry hoe lien zany nahafantarana izy ami d'ami zany zay ngamba ny azo ilasana anazy dia vao hitako fotsiny izy dia vao hitako nitendry izy tonga dia nababo anahy dia nareo ok ary dia inona resy lahatra ny antso manokana hoe hiaraka amin'ity bandikely kaeda ity fa sao dia mbola tsy matitra le dala nefa le zavatra nataonareo teo nefa ny babany mba tsy tenenako hoe isy za zany tsy nafantatra mihitsy hoe taloha teo aloha teo avao nidirako tena iraray ka mafantatra tamin'ny kaedy fa nisy tovitavatra zao ny micro any entso fa nisy sy mpanamako zay nandefa le notiny kaedy hoe tio izy misy mitady claveriste dia za fa tsy nanantena satria haiko tsara mihitsy hoe be da be zay ny aho fa gaga hoe zany voaray aloha ary kolona manokana faly ve rehefa hoe voaray tao anatin'ny teamany kaeda ohatry ny ao mba tantarao anay le fihetsem-po tamin'izany mihitsy aloha e tena faly zay ngamba malaza anazy tena faly tsy napoziko mihitsy ny hoe ho voaray satria ohatry ny hoe nanandrakandrana fotsiny nanao an'le izy dia zay ankoatran hoy zany kaedy tamin'ny laboratoire nafantarako anazy dia za tena nakafiby anazy dia tafaray zany ny tesimany ao anatin'ny mozika chance ampiresantsika koa sy chance fa miandry zay ny mpijery hoe izy indray zao mirina izy io dia introverti aminay indrindra indrindra aminay izy tsy tia mipotra sy makasary indrindra aminay fa eto amin'ny destination malagasy izy tsy maintsy ampiresantsika tsy maninona ka ça va tsara ça va ohatry ny ahoana zany hoe rehefa tafiditra tao anatin'ny team kaeda zany ry chance eo amin'ny team kaeda zany dia tena mahafinaritra satria mitovy be zany ny ondinay tonga dia vao fankahita fotsiny zay tonga dia mifandray be ohatry ny fianakaviana zany
ty fanontaniany ty ararodiko apetraka ty ampiandohana satria rehefa hoe mahita nareo manko tena mbola ao anatin'lay taonan'ilay ay hoe mbola marobe ny lalana mbola andehanana dia ao anatin'izay le hoe mbola tena fataonrana mbola heritreritra mihitsy dia mijery zao reo ray aman-dreny any tokantrano any dia iny somary ohatrany hoe tahotra kely ho an'ireo ray aman-dreny hoe ianareo ve zany rehefa hoe miaraka ao anatin'ilay team dia tena hoe fantoka ao anatin'ilay mozika fa tsy misy fotoana hoe mba miova zavatra hafa miova zavatra fa dia sao dia hoe ilay mozika ny alanao an-trano ohatra nefa ny avy eo rikoloana ohatra ny hoe tsy tatampoka izany na ry nitsotsaiko hoe lasaizy dia ilay ray aman-dreny mieritreritra hoe any amin'ny kaeda ry zareo amin'izao manao répétition na hoe any amin'ny fandahana destination malagasy izy ty aloha tamin'ny fetim-boany tamin'izay vao niaraka dia efa tena tonga dia nafarako tsara zareo hoe ny ray aman-drenareo tena tonga dia ataovy mahalala ny zavatra ataontsika zany ataovy mahalala nako izy dia ataovy mahalala ny activité ataontsika dia zay tena sarany mihitsiny le hoe rehefa fotoana ohatr' izao tsika dia tena manao mozika fa rehefa fotoana ohatr' izao kosa tsika dia tena hoe miaina satsia tena hoe manalaza satria le manalaza ohatrany hoe misy laza ohatrany hoe misy version ratsy be fa manina moa zany ahoana ny azo ilasana azy miaraka zany korana ohatra entre tanora zany fa tsy zay indray zany tsy dia tena le hoe miontsika androany dia mozika maraina parivandro misy fotoa zay mahavita an'izay ihany fa sarahany mihitsy le izy amin'izay mba ilaina ihany koa le fifandraisana zany akoatra ny resaka mozika ohatra kely hoe zay akoatra le korana hafa akoatra ny mozika ianareo zay aloha zao mbola tsy teny voaka inona ny korana nataontsika ry zala tsy azo tenena tsy azo tenena tsy ampifantaritsika mijery antsika zay angambe korana fa tsisy idiran'le muzika korana fa tsisy idiran'ny muzika ary tsisy idiran'ny zavatra ratsy ihany koa fa korana ohatrany hoe mahakasika ny fiainan'ny tanora mahakasika fiainana mifampizara sy ny sisa satria zahay vao niaraka tsy haiko niaraka teo amin'ny indroa intelo teo fotsiny angamba dia tonga dia nifandray be dia amin'izao moa zay fa tena mifandray ohatra ny fianakaviana misy dia mahafinaritra foana zany vao hoe eo ny zany hoe mifampitondra tony mpianada zany ianareo ao anatin'ny team kaed fefa mipetraka izay discipline zay hoe tsy misy hoe na mandeha ary na hoe chance tonga tamikary na hoe kaed zay tena maro aloha fampitondra tony bon za aloha efa nametraka an'izay zay vao niaraka ka hoe mifampitondra ohatry ny fianakaviana ato fa raha misy ny aferaferany ambadika aferanareo any ambadika tsisy idiran'ny resaka mozika iny fa rehefa mozika dia mozika zay tsisy hoe miady ohatry kolona sy chance dia manondrana rehefa ohatry zao ok ary mba tsy teneny koa ny hoe eny tsosykolona na tsy haiko fa makasitraka anareo tamin'izay valiteny zay tsara ho fantatra manko izay satria maro ihany koa ny tanora vao eritreriny ohatry ny areo ary misy mihitsy ara-gaga hoe ireo mbola vao zao ny taonany dia efa mahavita zavatra ohatry ireny fa na dia zany asa amin'ny fianarana tsy atao ambany-javatra satria raha tsy diso mbola mianatra daholo nareo dia zay ny mahakasika an'izay resatresaka izay fa raha ny mahakasika ny fiarahantsika androany dia tena hoe raha vahantsika mozika mety ny kaeda ihany teo hoe mba tanora mitovy aminay amin'izay mitovitovy ilay filinina fa ny zavatra tsikarotra ihany koa rehefa nanao fikarohana dia tsy haiko na le hoe style musical ve fa nareo ihany koa ohatra makafy an'ireny hira zokon'ireny raha tsy teny fotsiny hoe ny hira avy any ivelany dia anisan'ny mampiavaka anareo zay dia aleo mba hoentsika eto ny interprétation mba ho hitan'ny any an-trano ihany koa hoe sady atolotra ho an'ireo olobe koa zany le mozika ataonareo fa tsy hoe tanora mitovy aminareo any mety zay dahoary sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez
aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. No New Year's Day to celebrate, no chocolate covers and the odds to give away, no first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is to all so new, no fill your heart like no true world will ever do. Yes, I just got to say I love you. Yeah. I just got to say how much I am. I just got to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. Yo. I just got to say I love you. Yeah. I just got to say how much I care. I do. I just got to say I love you. Yeah. And I mean it from the bottom of my heart. And I mean it from the bottom of my heart. Dia ohatr'ireny zareo atao amin'ny team Kaed rehefa mihinana an'izay hoe interprétation izay. Inona nahatonga le izy hoe ilalao an'ireny hira avy any ivelany ireny nareo? Zahay rehefa manao interprétation dia zatra mihitsy hoe hira ny ivelany ataonay. Tsy dia lirany ivelany amin'izao loatra fa tena le hira mampanembonembona sofina reny mihitsy. Zay fotsiny angamba tsy dia misy hoe antony inona be. Tsy misy hoe satria hoe anisany nanana ny lazany ihany koa raha resaka muzika pop ireny Mazava ho azy. namana. Le nanana ny lazany eo ihany. Eny e, ny olona taloha koa moa matoa manana ny lazany zay dia tena mahay mozika izy. Donc mifandray amin'izay ihany le izy. Fandray amin'izay ihany le izy. Dia izay le hoe na dia tanora ary nareo dia idiranareo ihany koa. Za manko nieritreritra hoe amin'izay tsy ho ray ihany ny cible nareo hoe tsy maintsy jeune mitovy aminareo ihany tokony hihaino mozika nareo. Fa teo zao za sûr fa nama manay izay mijery an'ity émission ity zao tena finaritra ery hoe
Say kokoa mamameme hoe say sazabe ohatra reo ry zareo fa reniny raha hoeton'ny zareo zay indrindra le izy izany velarina mihitsy zany le izy ry roandro mpakafy andy ry Jodassin sy ny namany ie zay ny mahakasika an'iny fa nareo moa zany zao efa manana nyresakintsika mianada farany dia nisy ny fiara-miasa akaiky niaraka amin'ny mamano NJ Catalinana ny managerany ihany moa zany dia amin'izao aiza ho aiza izay fiara-miasa zay sa iza indray no mitondra an'izany team Kahed zany ny fiara-miasa moa dia misy foana zany ny fiara-miasa sy ny fifandraisana eo amin'ny asizy fa izy tsy le karazana hoe manager aona ny ilazana zany le tena tery zany le manery be fa ny fiara-miasa misy foana fa raha toa ka misy mazoto na maniry ariasa aminay mbola misokatra tsara mihitsy iza no mametraka discipline ao anatin'ny team karazana autodiscipline angamba le izy samy feny tena tsy hoe za koa ny leader dia zany tonga dia teny hoe anao tsy mahazo manao zao anao tsy mahazo manao zao fa fantatra kosa angamba ny règle fondamentaux amin'ny mozika sy amin'ny fiainana surtout rehefa miaraka dia mino fa samy tonga saina amin'izay daholo matotra be zaty Kahed ty nefa tamin'izay mianadany resaka tety farany mbola natery mamany reto izy zao izy anao indray ty amity ie ahoana ny fitondranareo an'ilay fianarana sy ty satria ny zavatra ataonareo mafy be tena mety hoe vetivetika ny ahitan'ny mpijery atsika n'ity émission ty fa ny fiomanana tao ambadika an'ity tena kotrana be mihitsy dia hoe rehefa isaky ninonareo dia miona rehefa isaky ninona dia le izy araka le resaka règle teo ihany ny fianarana angamba ny voalohany donc tsy mametra ny zareo mihitsy vao resaka fianarana tsy manery tery mihitsy fa azoko lazaina hoe tena vitsy ny fotoana anaovana répétition sotra zany dia izay no mahatonga anay mety hoe gagagaga ny olona zao ohatrany hoe tonga eto dia eto vao manomakomana sotra zany satria tsy ampy zany le tsy ampy mihitsy ny fotoana iarahanay manao répétition satria amin'ny mahatanoranay dia resaka fianarana sy ny sisa zany dia vitsy kely le fotoana anaovana répétition zay fa tsy hoe zay akory tsy professionnel ary reny zavatra natolotrareo teo reny aloha dia hita hoe azo amitsy eny fa tsy afaka ny teny koa nefa zahay professionnel be zay fa mezaka manao zay mety manaraka ny drafitra zay mahafapo ny sofin'olona inona ny zavatra endrasanareo amin'ity zavatra ataonareo ty afaka mamaly ihany koa Entso satria Entso zao nitazako hoe misy micro fa ry chance sy clouna manko tonga dia tsipony aingana mihitsy ny micro hoe zay tsy aloha fa le leader ay atony fiainaka tanjona moa izy teo ny tanjona amin'ity resaka indrindra tsy hoe ny tanjona mozika fa ny tanjona mozika anay dia hitarika ny jeune indrindra hitarika ny jeune mba hiaino sy hay akafy mozika tsy voatery le mozika mahazatra sofina reny za tsy hiteny hoe inona izay mozika izay fa le mozika mba hiakafy karazana mozika zany zay mahatonga anay manao karazana gadona maromaro même na dia hoe mijanona ihany ary misy style mipetraka ihany zay ty style anay fa mezaka manaparitaka style be dia be zay mba ahafahan'ny mpiaino ho lasa mpakafy dia rehefa makafy izy dia lasa tiany zavatra ataonao rehefa tiany zavatra ataonao izy dia mandeha zany zavatra mandeha zany tafita zany le tanjona moramora aminareo ihany ve nefa nametraka an'izay satria raha ny mozika ataonareo dia mialatsiny raha miteny an'ity hoe mety hoe vao misy mijery anareo zao dia reo zay le classe be hoe sady narahako fihetsika somary ihany na le izy fa ohatrohatr'izay zao ohatra ny fomba fahitany tena tsy mora ary indrindra tamin'ny zamboka ny loriny tena tsy neritreritra zany mihitsy hoe ohatra ireny ny ampleur ivoan'le izy avy eo satria arak'izay teniko izay eto amintsika zany zatra ohatrany hoe mamely zatra gadona ray foana zany ny olona eto amintsika zatra ohatrany hoe ino lasa ino zany ilazana zany
lasa Dia tsy zay tsara. zay indrindra raha vao tsy iny dia tsy tsara lasa zay le filozofia amin'ny resaka mozika eto amintsika dia zay mahatonga na tsy dia nino loatra tamin'ny amoaka ny lory fa ino moa izany isaorana an'Andriamanitra dia isaorana ny mpakafy sy ny mpiheno fa tsy nampozinay aloha le izy tsy nampozinay le izy satria zavatra azoko lazaina hoe vaovao amin'ny sofiny malagasy le izy Ny safidiako manokana ihany koa izay lory izay satria anisan'ny coup de cœur ako raha ohatra hoe ao anatin'ny mozika ny Kaed dia any amin'ny famaranana amin'ny fandaharantsika ny tena hiaraka idoladola sy hoe ohatra ny ahoana mirina sy kolona rehefa mba misy pasy rano mandeha dia mandeha ny fotoana fa ny tena hoe amaranantsika indray ty resaka ty mialohan'ny anarana n'ilay hira nareo mianadahy isan'izay hoe nanokatra ny fakafizan'ny olona sasany ianao ihany koa satria ohatra hoe raha tsy mpakafian'ny Wendy Catalina mety tsy nahafantatra ny existence an'izany Kaed zany na ohatra hoe tsy mpakafian'ny Kaed ihany koa mety voasotona ihany koa hoe hankafy ny zavatra ataon'ny Wendy Catalina. Miresaka an'izay mihitsy mimi dia tiako tsipihana kely le resaka featuring zay nanao featuring iny tamin'ny Zokovavy Wendy Catalina le resaka ataony novaliako le resaka hoe classe zany zavatra zany mihitsy zany no ezahanay tena fafana mihitsy anatin'ny lohan'olona hoe tia mozika ho an'izao tia mozika ho an'izao iny ray le resaka faritra tia mozika ho ary ihany tia mozika ary ihany raha vao tsy ato dia tsy ato iny mihitsy zany ny tena ezahanay fafana hoe ray ihany reo tsika ray ihany malagasy ray ihany mozika tsika ray ihany ny hirantsika miteny gasy daholo ihany na teny ino na teny ino fa hira gasy daholo ihany dia izay mihitsy zany tianay tsipihana hoe rehefa mozika dia atao hoe ray ihany aza asiana hoe mozika any ihany mozika ary zany na mozika ary Soy matitra tamiko izany le daly ankoatra ny Wendy Catalina dia mety hoe izy ihany koa ny raha ohatra hoe raisitsika izay avy any amin'ny faritra izay mety hoe ampiara-peo na hiara-iasa amin'ny Kaed manokana ihany koa maromaro mihitsy ny artiste tiako iaraha-miasa raha hoe avy any amin'ny faritra fa Wendy aloha nanokatra azy ary isaorako be dia be azy satria arak'izay teny mirina azy tena nanokatra zavatra be dia be le izy dia tatsika eo Ok ary rehefa miteny an'izay Wendy sady manao kopakopa-tanana ho anazy dia eto izany entsony ny lalao an'izay feo an'ny Wendy izay ao anatin'ilay appel clone plutôt fa manina raha lasa zao aho zao dia tsy ahita tory an'izay indray hitanareo io aleo tsy tenenykety fa nainteraka na mitatanareo sy mamanareo satria nareo manana zavatra ay tena hoe tamin'ny taonanareo izahay mety mbola zavatra hafa nytao anatin'ny lohanay sy ny zavatra fa zao nareo chance zany moa dia variana be mijery anazy fa tena mana-talenta be dia toy izy hatrany isaorana andray aman-dreny zay zavatra zay dia isaorako anareo ihany koa nareo tiamako satria araka ny zavatra efa resahako hatramin'izay mila mifandray foana aloha ny ondy dia le ondy io tsy inona somary sarotsatra mampifandray ondy anaty resaka muzika dia isaorako an'zareo koa aloha izy hoe mitovy indraindray ma tsy misy tsy marina ny teninao mety misy tsy voatery ho tia ny style ataonay dia zay dia izay ihany koa no mahatonga anay eto amin'ny destination malagasy ho mivelatra foana efa hifarana sahady ihany koa tiany taona dia mbola ho avelatra mihoatra ny teo aloha ny zavatra iseho eto amin'ity fandaharan'ity dia raha ohatra ka hoe hafa foana koa ny fomba fijery olona somary teritery hoe rehefa destination malagasy dia izao fa anisan'ny pirofo mivaingana ao anatin'izany zao ianareo voatselitsika nandray an'ireny zandrikely mana-talenta ao anatina resaka beatbox ny groupe de danse sisa dia eto izay dia efa mampanantena antsika mpijery sahady fa mbola hisokatra velabelatra kokoa ny zavatra iandratsika amin'iny taona vaovao iny ka dia efa mirarisoa anareo sahady samy hatratra an'izay taona vaovao izay dia hitohy hatrany ihany koa ny fiara-miasantsika dia araka ny teneniko ombenombeno hoe aza misalasala rehefa misy mivokatra vaovao rehefa misy ny zavatra tianareo ampitaina ho an'ny mpijery dia misokatra malalaka anareo ty sehatra eto amin'ny destination malagasy ity dia ndao ary lava izay resaka izay fa dia ndao tohizatsika amin'ilay appel satria iny koa zao mety endrasan'ny maro hoe ataovy amin'izay le izy romirina dia eto zany tsika i clone sy ry Kaed indray nitondra azy raha toa ka hoe Wendy foana ny fantatritsika tao ambadika izay vetra ndao ary
ny fahitako anao teo mianana kely aho de tsy ny salasala naka ny lalanao nanetray le fezikao nanantonay tosaizay garesilatrao milanumeanao milanumeo tiatroko itsony ilay antsonao mitebiteby mafiny fogo miandry fatratrao hoe aiza foana lay apenanao aiza foana lay apenanao aiza foana lay apenanao allo tonga batianao pasasamiandizao fa efa makiana hitanao ty foko efa mangeta hitanao e ho avy aho anatonanao zao de za tsy andriko itsony ilay antsonao mitebiteby mafiny fogo miandry fatratrao hoe aiza foana lay apenanao aiza foana lay apenanao aiza foana lay apenanao Zavanise mifankatiavagna fifagnajana mifagniliagna de hoe mbaritra fonga ho mandrakizay tsy andriko itsony ilay antsonao mitebiteby mafiny fogo miandry fatratrao hoe aiza foana Dawari finaritrany maso mahitan'izao rehetra izao anisany zandena naitralaitsikynao ahoana reo iaho ny fomba mbaboko anao ay nahita hevitrao eo ary azomenareo tsy niarany nandranakely tsy de fanao loatra izy ty fa zako mbola keye ira sy mozika ihany koa ny vizy fa eo mirery elery azokazonareo ngamba ny tiako atsongavana iodelina ihany anaranizy tiravana asitsika zombitsomby nikely ho anareo tandao ary de noinareo loiriro jorareri jorareri
sakalo tonandaitra hevitra tao anatin'ndray sy valo vetivety teo de nifandray bezaro ay lorinanarano tena sarobidy loatry izay fotoana izay satria afakely tena ny afaka ilay ay de maromaro reretsy nitaka izany vilairary malaza afalina tsy ometratra iairy zareo aravoravo ay avoko ny zava-miseo izano nanapo hoe ity mozika ity mazakakany lovirira jarereiri loviriri jarereiri jarerevirira irairi jarereiri 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 toccare lovirira loiri jarereiri jarereiri jarerevirira irairi jarereiri 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 dia mino izay fa dia tena hoe nahazo fahafa-po mitovy aminay ekipa ny destination malagasy ihany koa ianareo teto amin'ity fandarana ity fa ohatra ireny izany rehefa mba hoe eo amin'ny plasy mmpandindra iny misy amirina dia tena ay e tena hoe afa-polo zahay e lori ohatra ireny ny lori aminy any lori any any lori any inona ary ny afatra izay hoentsitsika ho an'ireo mpijery amin'izao famaranana ny fandaharana izao satria mandeha dia mandeha ihany koa ny fotoana dia eto aloha izay dia efa mankasitraka anareo efatra mianadasady fa dia tena hoe tsara namany zavatra ataonareo mankasitraka mirina dia mankasitraka ny destination malagasy dia mankasitraka anareo dia ny afatra angambany dia tsotra averiko foana izy ity ary angamba tsy vao androany ny tena izy ity mahaiza makafy mozika indrindra isika tanora mahaiza makafy ny atao hoe mozika sy ny tena mozika aza maika hanenjika ny zavatra ataontsika hoe tendance fa le zavatra tsara jerena dia trandrao an-trano ny mozika atsika mba horeharehan'ny ina moa zany horeharehan'ny lehibe horeharehan'ny firenena malagasy zay horeharehan'ny firenena malagasy tsika any aoriana aty amin'ny farany vao antaniko ty kaeda rery any antaniko firy taona moa zany zao kaeda raha tsy mateso mahazo tsy miteny mahazo 9 taona amin'izao 9 taona amin'ny herintaona ke zay vao 20 taona amin'ny herintaona vao 20 taona mbola lavidavitra mihitsy vao 20 taona efa farany volana novambra tsika androany zay ny antony tiako atongavanao anatin'izany dia hoe ohatra izany ny zandry 9 taona rehefa mitondra afatra dia aleo tonga dia hitodika aty amin'ny Enitsoa fa sao dia matory ampitoerana eo Enitsoa inona ny afatra na tsy haiko na kokoa na tsy haiko izay zavatra mbola tiany Enitsoa resahana ihany koa an'ireo mpijery atsika amin'izao fandalovanareo eto amin'ny destination malagasy zao ny afatra zany fandray amin'le teneniny kaedy teo mahaiza mankafy mozika le resaka hoe mankafy mozika matoa zay manao zavatra somary mialaala kely amin'le rivotra amin'izao dia resaka mozika mitoetra le trandrahanay satria maro zao ny mozika efa lefy efa comment dire tsy tena hoe artiste fa le gadona efa tsy hentsony ohatra hoe mandalo ny 2015 dia any iny dia zavatra tiana hitrandrahana zany dia le tianareo hitoetra foana tiako tiana hitoetra foana dia raha tiana hitoetra rehefa izay dia mila manaraka anay nareo be aleo kolona ihany koa omentsika fitenenana ao anatin'izay fitondrana ny afatra na zay zavatra tiany kolona mitovy amin'ny zavatra ny afatra ny teneniny kaedy soa ihany fa ny tiako tsendriana hoe ho an'ny tanora ohatranay zany manana talenta dia aleo trandrahana le talenta izay angamba ny afatra avy aty amina chance
Izany mihitsy moa ny anaranao anaty kopio ô tena zay mihitsy tena izay mihitsy sanjira Ia. sao dia misy atao kokoa tandrony fiteny misy anka Ay. le guitariste anay zay zany ny anjara zay izy koko anazy zany tsisy havatra ntsony any Endrika amin'ny zany kokoa chance zay. kokosaity ny afatra angamba dia efa voapitan'izy telo to vitan'izy telo to zay tena marina ilay zay zavatra tenenikay edy hoe chansony somary calme indrindra ao anatin'ny micro Izy tsy mody kalma fa tena kalma. tena makalma raha ro nisosiny tsara indrindra ho anareo dia eto foana ny fandaharana destination malagasy a niezaka isika hoe nisy ny interview fampahafantarana hoe iza mariny zany kaedy zany dia ohatra ny nanahoana ny lalany dia tsy nanaiky ihany koa isika tamin'ity androany ity raha tsy nisy an'ireny fampisehoana izay noentinareo ireny a ary hitantaratra hoe sady ho an'ny olobe no ho an'ny tanora ihany koa ilay mozika ataonareo satria raha ohatra hoe makafy andry Stevie Wonder zany amin'ny taonanareo zao a tena hoy aho hoe manarena be amina kolotsaina ara-mozikinareo dia toy izy dia aleo tenentsika ty ampamaranana hoe raha toka misy ny te hiara-iasa aminareo a dia ahoana sy ahoana ny tokony atao Tsotra be raha toka misy ny te hiara-iasa dia ao anaty pageko misy contact ao afaka miresaka amin'ny page ihany koa KAED zay fotsiny Facebook, YouTube, TikTok, ohatr'izay daholo. Rehefa réseau mihitsy zany dia KAED tsotra fotsiny. satria nareo efa afaka manafana lanonana Eny, kely eny, mihitsy na reny interprétation zay efa noentina teto ireny ary eny ary dia izay ny fiarahantsika tamin'ny team KAED akasitrahantsika chance akasitrahantsika clown mahafatifaty kely akasitrahantsika Entsoa dia KAED moa zany tsy azo tonoina dia manao kopakopa tanana ho an'ireo namana izay mbola tokony hiaraka amintsika eto fa manaraka tsy maintsy ataontsika grand complet indray dia hitantsika ohatra ny ahoana ilay filine fara-panaraka ny record Madagasikara ianao dia efa tsy vaovao aminao intsony zany KAED izany satria na any amin'ny fandaharana la matinale na eto amin'ny fandaharana destination malagasy dia nomentsika sehatra ireto tanorantsika ireto dia aza misalasala ihany koa ianareo ho anareo izay vonina trano sy liana ihany koa izay koa romirina mba te hanao ohatra izao ataony zareo izao dia antsony commercial antsika dia isaorantsika amin'ny mpiara-miasa rehetra dia izay zany Zay zany. bye bye